Fivoribe dia nifidy ny Timoty faharoa toko faefatra andininy fahadimy ka ilay tapany farany mba ho tondrosotra iainana amin'ny izao taom-piasana vaovao izao dia ny hoe tanterao ny fanomponao. Inona hoe ilay teny novidiana? Dia izay no raisina akanany toloteny tanterao ny fanomponao. Efa misy teny samihafa eny aloha manazava ny amin'izay fepetra tsy maintsy arahana ny amin'izany tanterao ny fanomponao zany. Baiko io hoe tanterao ny fanomponao, tsy maintsy manao ny fanompona. Ka inona moa no antsoina hoe fanompona? Dia niverina namaky teny fotsy azahoana mahita ny antsoina hoe fanompona. Satria raha ohatra ka teny gasy mantsy zany no raisina dia manahirana ihany satria misy fanompona anankiroa izay iainany malagasy. Ny fanompona anankiray dia fanompona tsy maintsy atao na tinona tsy tinona, fa ny fanompona anankiray dia fanompona iainana. Mba ilaiko neritreritra hoe ny fanompona tsy maintsy atao dia atao hoe maherentsika liran'ny boboli raha mbo tiany teny dia aty amin'ilay fiverenana ery tsy maintsy mandeha na tiana na tsy tiana. Tao hoe aitsika azy sy mahay zany mamiry tao hoe mba gatatsika amin'ilay mitendra maneno tao emiritsy tsy maintsy mandeha tiana na tsy tiana na ho fifaliana na ho fahoriana tsy maintsy Jesorana ny manakriany lohatao. Raha ny mitonona zany zany lay fanompona tsy maintsy atao. Voatery ny olona manao azany. Tsy maintsy mandeha na fina na tsy tiana na fifaliana dia tsy maintsy atao zany ty raha ty. Tsy maintsy atao e. Dia mbola fantatra ny olona voatery manao ny asa fa menimena fa dia efa vory firy amin'ny santsao fantary arenana dia fantary arenana dia mbola mitony any dia marana hetra dia hoe rety avako azonareo zany fanompona tsy maintsy atao zany. Tanterahana menimena raha marina soa ampiana menimena manina koa io mbola zaka ny tompirana asatra tsy maintsy atao le izy fa tsy zany no ambarako ten'Andriamanitra ity fa tsy fanompona manandevo io teny hoe tanterahany fanomponao io fa fanompona izay iainana satria ny voambolana eo le fanompona manandevo ma dia atsoina hoe dolos fa ny voambolana hoe tanterahany fanomponao dia diakoniany ao. Zany hoe raha resaka diakonia tsika dia io zany le miasana diakona fanompona iainana fanompona mandeha ho azy. Dia raha manazava zany hoe fanompona iainana zany miaraka amin'ny mpanazava tsika dia misy vehivavy koa moa any amin'ity dia resaka ny fanompona iainana ane dia fanompona tahaka ny fampononona zazakely. Zary ny afaka tsy mbola nahita reny mpianakaviana ny fieritreina mampinona ny ty zazakely a dia hoe nonosy tsy nisy ny fieritreina zany tsy nisy nalalamenatra zany rehefa ampinono fa nahany anaty busy ary vao mietsiketsika kely moa ampiangonana le zazakely dia tonga dia misoka zany le sakafon-jaza zany no atao hoe iainana zany no atao hoe iainana ka raha hoe tanterao ny fanomponao tena fiainana re zany fifaliana ny anatanterahana ny piasa ty fa tsy amin'ny fiferetanaina. Zay zany le hoe tanterao ny fanomponao tena fifaliana fiainana tsy andro mihitsy ny anatanterahana ny fanompona. Sara ho tendrena hoe isika zany mitoroke tena tsy azo mihitsy efa tamin'ny ray maheritero tao hoe efa tetiko dinanganezaka satria iainana le izy. Zany no afatra ho atsika hoe tanterao ny fanomponao fanompona iainana no voalazana hoe toditra eto. Koa raha iaina amin'izany dia misy tondrosotro reto ny hoe voalohany tondrosotro
raisiko modely ny zokony se dia tanterahany fanomponao avery koa raisiko modely ny zokony se dia tanterahany fanomponao da hoe avery io zany foly apôstôly manoratra ao amin'ny Timoty zanany dia jereo hoe ao amin'ny andiny fafolo fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako ny fitondrantenako ny fisainako ny finoko zany hoe Paoly apôstôly zany no miteny amin'ny Timoty zanany izy efa niainany amin'ny fanompoana samihafa raiso ny fianarana zany dia tanterahany fanomponao ny zoky le olona zoky ihany amin'ny ampianana zoky ihany dia tsarofo fa haina modely zany sika zoky io zany mahatonga anao anaty sosa masina raha nanjerany amin'ny tenin Jesosy Kristy sika sy nde mandidy sosa masina hafa fa isika rehetra zay zoky tsy maintsy iraha tompo hoe ianareo ny fanasiny tany raha ny fanasina tonga matsatso inona indray no hankasira azy modely fanasiny tany zany no tenen'ny sosa masina ihany koa hoe aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino dia mahazahoana makataka ianareo ny fahazavany zao tontolo izao dia ny zoky rehetrarehetra natao misy ny zoky dia misy zany isika zoky rehetra dia atao anaty modely fa ndraindray eo anatin'ny fiarahamonina rehefa namalala rehefa manomboka antitra le olona dia mitorona amin'izay lasa tsy dia lasa zany mahatonga ny mompitenenana malagasy manao zokom-bomanga ainareo zany zokom-bomanga zany izy lehibe indray no misy fitaveniny fa ndraindray ne tsy fakatahaka ny zoky ka izay mahatsiaro tena hoe zoky tsarovy fa manana andraiky se ijoro modely ary zay mahatsiaro tena hoe zandry dia tsy maintsy mijery anao zoky ireo ho modely zany zao no afatry ny ten'Andriamanitra eto zao dia isy fifandimbiasana andraikitra izay dimbiasana zany zoky ary zay mandimby zandry ianareo zoky dimbiasanareo zany aoka ho modely ary ianareo zandry zay mandimby azy dia mandray fianarana zany no afatrito no hoe raisiko modely ny zokony sy dia tanteraho ny fanompona fa ny faharoa dia zao dia irizo zay efa nampianarina nananabiazana se dia tanteraho ny fanompona dia irizo zay efa nampianarina ny se dia tanteraho ny fanompona ina le faharoa dia manomboka ny andininy faefatra ne faefatra ambin'ny folo zafady eo amin'ny toko fahatelo andininy faefatra ambin'ny folo fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra nianaranao sy nampinonanao satria fantatrao zay nampianatranao zany dia mahareta afahatramin'ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina zay nampahendry anao zany hoe izay nampianarina antsika zay nampitaina tamintsika zay nanabiazana antsika andeha ho tehirizina ny soratra masina zay nianarana dia tehirizina ao anatsika tsirairay avy fa ndraindray ny olona tsy mitahirany soratra masina raha misy toroteny anankiray koa zany zay dierina io tebe ny sao bakaka ao anatin'ny fiangonana iny zany toroteny zany efa reko zany lesa bakaka zany tsy ny anao efa reko na sanatria zany na misy toroteny atao dia tsy misy mandray izy ianona zay ianao io aza mitsangajaka tsy zany zay fa ianao io aza mangalatra ianona koa zany zay ianao io aza mandaika vita ny toroteny mivoaka ny efitrano ianona ny nahazo fa izy mianamaina fa tehirizo ny fampianarana zay efa nampianarana azy tehirizo dia tehirizo ny fahendrena zany voasoratra eto ty ka ho tonga olona matoky olona matavatra n'Andriamanitra fa tsy fampianarana raisina fotsiny fa tena iainana izay le anjara fanompona tanterahana iainana ny fampianarana ny raisina rehetra za dia miteny aminareo fa fantatry ny ao amin'ny fobevintsika eo amin'izay namako rehetra
fa mba iainako ny fitiavan-tanindrazana izao lehilahy zao tsy mepita rehefa ny analakely raha tsy any amin'ny le toerana fiapitana de daola indray pasteur azula indray nefa fa malalaka be fa za eny mepita ary fantatra taminareo andray fana izay miasako fa zao lehilahy zao tsy manome vola ho an'ny olona izay tsy mampidi-bola ho an'ny fanjakana ary nanaovako fanambarana tamin'izany io tenyrena ao présidence d'Antananarivo fa iza tsy mividy entana amoron-dalana na betsaka mivoatabeny amoron-dalana eny ao an-tsena ihany amin'ny vidy satria tsy ara-dalàna le izy ho amin'ny fitiavan-tanindrazana zay nanabiazana dia mba zay asa tia adalako ty zateko fa dia gazomoko zay nampianarina hoe tiavan-tanindrazana dia ahoana zany no ataontsika betsaka isika rehetrarehetra samy tezaina ahoana no iainantsika zany itehirizantsika ny fampianarana ny fanabiazana zay efa nomena antsika dia antanara nda hoe iainane izay efa nanabiazana antsika zany no anaranatsika hoe dia antanara tanterano fanomponao la i fanabiazana le fampianarana efa nresitsika dia enitsika manatanteraka ny amin'ny fanontona fanotapany fara raha niafatra miasa mba ho tsaray tompo dia tanteraho ny fanomponao miasa mba ho tsaray tompo dia tanteraho ny fanomponao ina fizarana fahatefarany dia zay eo amin'ny toko fahaefatra an'izay eo ana fiandrian'andriamanitra sy Kristy Jesosy zay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoana sy ny fanjakana no ananarako anao mafy mitorenteny mazo to na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandresy lahatra sy ny sisa rehetra baikony ianao zany hiasa satria ny tompo dia hitsara antsika eto aho zany dia tsy tena fitsarana no ataoko mivandravandra fa lay asa tsy maintsy miasa isika rehefa namalala nitory ny filazantsara Jesosy Kristy ho avy ny izy dia anjarantsika no mitory lay asa tanterany izay rehetra no tenren'Andriamanitra handray andraikitra dia tanterano lay asa fa izany asa zany no asa fanompona ndreo eo anareo na nifolohan'ny komity lehibe na ianareo mianadaza hitarika ny mpanazava sy ty asanareo le dia tanterao fanomponao tanterao miasa zany miasa zany mantsy miandro tenaria rehefa ndray andro mantsy tao anatin'ny soratra masina nisy mpanompon'Andriamanitra miantso olona hiasa ao tany moloboka dia tamin'ny ora firy na tamin'ny ora firy dia miantso rehefa zarena amin'izay ny karama rehefa niasa tenari daholo rehefa vita izy dia enari dia tezitra ny sasany efa niasa hatramin'ny maraina maninona zay zany mba nieritreritra zany hoe mba mahazo bibe fa le vao manomboka ny asa zany dia tonga ny tompo dia miarina sasany iny any vao vetivety fianiasa dia tenari dia mety isy tena zany hoe rentro zao vao vina dia fa zao sarahaty fa ny miasa zany dia miandro valiny avy amin'ny tompo fa valiny mitovy nomeny tompo atsika zay mahatateraka ny amin'ny fanompony dia fanjakan'Andriamanitra fanjakan'Andriamanitra ne nomeny atsika rehetra mba azahoantsika manatateraka ny asa mazo to na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mba azahoana manatateraka ny tenin'Andriamanitra tao mihafa zany hoe mandresy lahatra fa azakivy amin'izay olona hafahafa trindrena dia raha ohatra ny olona zany dia efa tsy te handresy lahatra tsy iny ale dia efa mpanota matevitra tsy avitra tsony iny aiza koa misy tsy avitra tsony zany dia mipetraka tao an-tsaiko misy nitarikalasy niaraka tamiko zao zany dia misy zatovolahy anankiray zay nanao fanomanana maitso izay zany mbalotany dia eto le voalohany laso maitso mba amin'ny lavitao zany fanomanana io nandeha le fanomanana voalohany tsy valide le ranamana nandeha le fanomanana faharoa mbola tsy valide le fanomanana dia zao no nataon'ny chef ville sasamaditra aitsika le miasa tao amin'ny fontsy le bebe tao amin'ny fontsy dia zao no nataony tsarako tsara ka rehefa tsy valide fandreo tsy hailo hoe roa anativy amin'izay fa nipetraka tao an-tsaiko zay dikan'izany zany la izany mpanompana mihitsy ny show efa indrova izy mamerina mbola ratsonome voalohany tena mipetraka ao an-tsaiko la izy fa dika zany ane hoe andao tsy hifandresy lahatra tsy eritreritra hoe in'olona iny dia tsy ova mihitsy fa misy
fandraisan-drahatra misy famporosiana zany tazay mpisoratra masina eto tya tsy maintsy miasa sika fa rehefa tsy miasa tsy lasa dia verina any amin'ny lasa satria efa diva farana zany zao zao le fampianarana toriteny miakara indray asina andao iraina le hira anankiray fa tsy maintsy miasa sika fa rehefa tsy miasa tsika dia mahakamo mahasitra dia misy hira anankiray zay loko fahaitsika misy aina verivery foana ao anaty kamo ao midonanakeo mandaminy fotoana marikoriko sy mahasitra aitsika zany zany dao ary tendreo kely dia izy dao ny tsangana tsangana tsika dia afatra ho amintsika dia zao raisy moderne zokolose ka tanteraho ny fanontona avereny hoe dia afatra faharoa dia zao tehirizo zay nampianarana ase dia tanteraho ny fanontonao ary ny farany dia zao miasa mba hotsarain'Andriamanitra dia tanteraho ny fanontonao ho an'Andriamanitra ireny hoe voninahitra fa ho amintsika kosa ny fanompona izay efa nentsona antsika. Amen.